mamerina ny fiarabanantsika rehetra tokatrano ireny tena koa ny ambasadorany Osoa Aziadia no mandroso tokatrantsika ireny amin'izao fotoana izao tonga amin'ny fotoana antsika izay efa antsika miaraka indray ny hatsarany Osoa eny amintsika rehetra tokatrano ary ny hasoavan'ilay avo indrindra ho amin'izay manaiky sy miaina ny hatsarany sy ny hasoavany indrindra lalana farika ambin'ny folo ny fampianarantsika avy hatransika dia miditra amin'ny fampianarana hoe tena fampianarana avy any amin'ny devoly ny izay hoe trinité zany satria hojerevantsika eo inona ny sary misy tao amin'ny lanitra lanitra rehefa niakatra nakany amin'ny lanitra lanitra any misy anazy ihany io zanak'Andriamanitra io dia inona ny sary misy any ka meloan'izay aloha tsika jery atao hoe lanitra lanitra veriko indray mandeha satria misy io lanitra lanitra io hojerevantsika kely mihitsy izay tenin'Andriamanitra zay mikasika io lanitra lanitra io azavaina amintsika rehetrarehetra zany dia hafa ny lanitra dia hafa ny lanitra lanitra ka ny lanitra lanitra zany ny lanitra ny io lanitra hitanao io mbola misy lanitra ny ambony any izay lanitra anazy tena hojerevantsika kely araka amin'ny bokin'ny Deutéronomia 10:14 vakitsika Deutéronomia chapitre 10 verset 14 zany indro aniavandriamanitra ny lanitra sy ny lanitra lanitra ary ny tany mba amin'izay rehetra ao aminy ka ziady aza rehefa amin'ny mampianatra anao ny any ambony dia lanitra lanitra satria ilay lanitra eo ambonynareo io le anaovan'ny olona ny fanandroana sy ny zatra maro samihafa ka tsika tsy eo fa ny azavaiko anao dia ny amin'ny lanitra ny lanitra ny mihitsiny izay misy an'io dada iava azy eo soa io zay loha resatsika eto zany atsika anao ventsika ijery manditsika mikasika ny amin'izay lanitra lanitra zay ao amin'ny fanomeko atsika mo faverindray mandeha any ho fanaporofona amintsika mihitsiny fa tena misy ny lanitra lanitra mpanjaka voalohany toko 9 andininy 7 mpanjaka voalohany toko 9 andininy 7 zany dia zao ny voalaza zao hoe azadino ndraiky izy le numéro WhatsApp apetra foana iny Andriamanitra va dia onona etỳ tany tokoa ny lanitra ny lanitra aza ny lanitra ary ny lanitra ny lanitra aza tsy omby anao koa maika rehefa ity trano nataoko ity dia trano tena Andriamanitra dia milaza mihitsiny hoe misy ny lanitra ny lanitra ka misy ny lanitra dia misy ny lanitra ny lanitra ka io Andriamanitra io dia any amin'ny lanitra ny lanitra no mipetraka fa ilay lanitra resantsika foana amin'ny olombelona amin'ny teny io dia io lanitra ambony lohanao io eo misy ny kintana sy ny planeta maro samihafa sy ny masoandro sy ny zavaboary maro samihafa eo aminy tsy io ny resantsika mihitsy rehefa miteny hoe lanitra fa lanitra ny lanitra ny resantsika mbola terma mbola tsy hainao zany fa zay natao hoe ziadia mampianatra anao ny teny zay mbola tsy fantatra atao soatra masina satria zany ziadia zany tena tonga monjy anao ary any ambara ny zava-miafina rehetra nataon'ilay nahary lanitra sy ny tany sy ilay nahary anao izay zao ampianarina anao zao ka hiditra amin'izay tsy antsika hoe reresaka eto antsika dia any amin'ny lanitra lanitra amin'izay resantsika tsisy izy eto amin'ity tany ity ntsony fa ny ambony any dia izao amin'izay ara ny voalaza soatra masina hoe maninona moa ny ambasadeur-ny Ziadia no miteny fa avy any amin'ny devoly io resaka trinité io dia tsotra kely ny antony aloha fa antsika ndray ty tena Andriamanitra ty hoe na izy izy mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianarany Osoa dia tsy izy Jaona faharoa dia amin'ny andininy 7 zany zay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianarany Osoa dia tsy manan'Andriamanitra zay no mahatonga ny ambasadeur-ny Osoa manazava amintsika foana ny fampianarana ny Osoa satria rehefa tsy mifanaraka amin'io dia tsy eo io Andriamanitra io ary ny afantarana fa tsy eo Andriamanitra io anao tsy afaka amin'ny fahotana io fa tsy maintsy manota foana ka rehefa manota zay ianao za manantena anao any hovonjen'Andriamanitra zany tsy miexista satria Andriamanitra io fa teny fa za tsy mihaino mpanota tsy hainon'Andriamanitra zany ianao ka izay le hoe izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianarana Osoa dia tsy manana an'Andriamanitra fa izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy no manana ray sy ny zanaka eto zany dia mametraka mihitsiny hoe ny afantarana fa ao Andriamanitra dia io fampianarana io mazava-be io soratra io ny fampianarana izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy no manana ny dada iavasy Osoa ary ny fanaporofonana izay dia ianao afaka amin'ny fahotana
ka tsy manota intsony afaka mifahotana de tsy manota intsony mba fenifeny kely le retory fa tena mikorotana be mihitsy le sary ary mihetsiketsika be mihitsy le izy zany fa parenthèse kely moa izy zany fa hiditrantsika am'le teny zany ahoana zany na tonga ny ziadia ambasodraka ny soany teny fa tena avy any amin'ny démonie ilay resaka trinité satria voalaza soatra masa mihitsy fa zay rehetra tsy mitoetra amin'ny fampianarany Iosoa de tsy manana an'Andriamanitra inona zany le fampianarany Iosoa ny fampianarany Iosoa de mametraka mihitsy hoe misy an'izany trinité zany ny atao hoe trinité mantsy de telo zay iray iny le vokatry ny didi folo iny lay didi folo mantsy miteny hoe aza manana an'Andriamanitra ka fa izao ihany zay le didi folo zay efa nazavaiko amitsika moa fa ny fanjakany Iosoa de tsy mitandrina didi folo zany ary tsy manaraka didi folo ovinovy satria tsy natokana ho amin'ny malagasy zany na ny frantsay na ny anglisy na ny sinoa na ny japonais na ny indiana na ny brésiliana na ny sénégalais na iza fa natokana ho an'ny zanakitsy rehery kanefa de noho ny amin'ny didi folo ny tandreman'ny olona de nitereny horay Andriamanitra fa telo ny ao anatiny ao zay natao hoe trinité donc jerevantsika io ny marika fa mitandrana didi folo daholo ny fiangonana marika namporofona an'izay jerevantsika io bokin'ny Exodus toko fa roapolo hoe de vakitsika daholo aiza moa misy an'io andininy fahifateo ngamany zaman'Andriamanitra fa andiny fahatelo Exodus toko fa roapolo andiny fahatelo aza manan'Andriamanitra fa izao ihany mazava be zany ny tenin'Andriamanitra eto fa mahitsy be ny soatra matsiny hoe raha ny didi folo ny resana aza man'Andriamanitra fa izao ihany de io ara ny profo zay milaza fa tena mitandrana didi folo am'izay le olombela rehetrarehetra ianao zay manao trinité io ny Andriamanitra anao de voalaza mazava tsara fa mpitandrana didi folo ianao nefa nyzany didi folo zany de natokana ho an'ny Israeliana rery any efa nampianatsika mihitsy iny ary mifidiranao am'izany de mitika fa olona mpanotra ianao ary ny mpanotra de tsipy makany amin'ny farihy rehetra afy sy ny solofara efa nampianariko atsika tao amin'ny fampianarana teo aloha fa izay mihitsy nefa le atao hoe trinité am'izay misy le karaha lay fisehoan'le Andriamanitra misy ny fisehoan'lay Andriamanitra ray raha tamin'le dada Iavalo no niseho de mety tsara le azy amban'Andriamanitra ka fa izao rehefa mipotra koa Iosoa zay ny teny hoe za koa Andriamanitra rehetra hoe zanak'Andriamanitra de Andriamanitra ny dikan'izay de voakilasy ho Andriamanitra koa izy ny dikany ary rehefa niditra koa ny fanamasina niditra antseratra tamin'izy lasa nampiteny tamin'ny teny tsy fantatra ny olona ary mitarika ny olona ho amin'ny marina de ny klaseny olona ho Andriamanitra ihany koa izy zay zavatra tsy marina satria zavatra tsy mitombony zany fanamasina atao Andriamanitra zany zava-dozy zany tsy fiteny zany tsy zany ny vavao amin'ny fanahy masina ny resany fa tsy hoe mivavahana reo amin'ny fanahy masina eo de efa fadisoa ny olona zao zay tsy misy miteny mihitsy ny mivavaha ny fanahy masina fa hoe mivavahana reo mivavaha ao amin'ny fanahy masina no resany oke jevatsika zay tena Andriamanitra zay somary jerevantsika kely raha verentsika zao ao amin'ny Efesianina 6:18 Efesianina 6:18 zao vakitsika ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena am'izany amin'ny faharetina sy ny fangatana rehetra ho an'ny olo-masina rehetra ao amin'ny fanahy masina no mivavaka ianao fa tsy hoe amin'ny fanahy masina zany hoe raisika ohatra de taloha atsika nahitany reny hoe kabine telefonika reny de rehefa ifampiresaka amin'olo ianao de miditra amin'ny kabine telefonika de anao mandray telefona de miresaka de ohatran'izay mihitsy ile fanahy masina zany ao amin'ny fanahy masina anao no mandefa nivavaka makany amin'ny dada Iosoa zay ny voalazany soatra masina hoe io zany no mitondra ny mivavakitsika any amin'ny Iosoa de makany amin'ny dada Iava fa tsy ivavahana izy akoriny mbola afiatsika moa zay teny zay ny ateny frantsay hoe Efesianina 6:18 ndre vakitsika amin'ny teny frantsay izy io Efesianina 6:18 hitantsika tsara mihitsy ny vali teny ato
Efesiana 6:18 6:18 ditatsika tsara le valiteny faites en tout par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Zany hoe amin'ny alalan'ny fanahy masina zany ianao no manao ny vavaka anao sy ny fangatanao fitarainana. Zay ndika zany. Zany hoe on prie avec Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Zany hoe mivavaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Fa tsy kony hoe mivavaka amin'ny fanahy masina. Izy zao zany de efa fahadisoana mipetraka mihitsiny hoe tsy mety le mivavaka amin'ny fanahy masina zany. Efa nisany tsy mampety an'le telo zay resady iny noho ny amin'ny hoe tsy azo atao mivavaka amin'ny fanahy masina. Ray zay. De aventsika indray moa zany le teny akaiky teo amin'le hoe aiza indray misy ny teny miteny izay. Tsy ao Joda toko voalohany Joda moa ray ihany ny toko. Joda ataontsika toko voalohany tsy malala de andininy faharoapolo zany. Mbola fanazavana io ny fanahy masina de tsy ivavahana. De fa zay zany de efa mahavoan'ny zay rehetra nivavaka tamin'ny fanahy masina rehetra hoe nanao foana nareo. Fampianarana avy any amin'ny démonie, zay mahatonga ny ambassadeur-ny hoe avy any amin'ny dévolu ny trinité. Fa ianareo kosa ary malala de ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivavaha ao amin'ny fanahy masina. Tsy hoe ny fanahy masina no ivavahana, tsy zay. Fa amin'ny alalan'ny fanahy masina ianao no mivavaka amin'Andriamanitra ary mandefa ny teny makany amin'ny dada Yahvé soa. Zao nefa vakitsika amin'ny teny frantsay izy io zany Juda 20. Jude 20 et 20. Voilà. Io. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Zay, on prie par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Zany hoe nivavaka anao zany de amin'ny alalan'ny fanahy masina dika zay. Fa tsy hoe ivavahana amin'ny fanahy masina. Zay nivavaka tamin'ny fanahy masina de efa nandika lalàna ary de efa olevony eo soa tompo amin'ny fofona ny vava. Olona olevona daholo nge zany nareo rehetra eto ambony tany. Fivavahana mitondra nareo anakany amin'ny handevonana anao. Ompiten'Andriamanitra ianareo. Fivavahana manapotika anao mihitsy le izy. Tsy any eo soa le fampianarana trinité, kio zao nareo vavaka amin'ny fanahy masina, nefa ny fanahy masina tsy azo ivavahana eto. Hitantsika koa ny teny efa avy eo. Donc avakitsika ny teny Andriamanitra ny bokin'ny Romanina toko fahavalo hoe ny fanahy masina no mifona fitarainana tsy azo tononona. Nge vakitsika zay teny zay Romanina toko fahavalo andiny fahafinga. Hojevatsika kely amin'ny Baiboly mba mpahita tsara ny teny ho ampianariko anareo. Romanina 8:23 zay no vakitsika voalohany de avy eo ny 8:26 zay mihitsy no vakitsika zay. Romanina 8:23 Romanina 8:23 de avy eo ny 26. Sanange ty teny mahitsy be nataony soratra masiny ty Romanina 8:23 de ny 26 enjaranao am'izay mieritreritra an'lizy Jolisy. Ary tsy zany ihany fa isika koa na de manana ny voaloam-bokatry ny fanahy aza, isika aza de misento amintsika miandry ny fananganana ka de fanavotana ny tenatsika. De toy ny andiny feno amby roapolo. Ary toy izany koa ary ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika fa tsy fantatsika zay vavaka tokony ataotsika. Zany io zany de tsika zany tsy mahafantatra ny vavaka tokony ataotsika fa ny fanahy masina no mamonjy an'le fahalemena noho ny tsy fahaizana ny vavaka, tsy fantatsika zay vavaka tokony ataotsika. Fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana zay tsy azo tononona. De nao hoe totsika any izy 26 de ny 27. Ary izay mandinika ny fony no mahalala zay hevitriny fanahy, satria araka ny fanahy
araka an'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina zay. Eto zany de mahitsy be ny teny hoe ny fanahy zany no mivavaka direkta makany amin'Andriamanitra ny fifonatsika sy ny resaka atsika sy ny tenitsika makany. Zay no mahatonga ny hoe tsy ivavahana ny fanahy masina fa atao mitondra teny. Ary izy moa mitondra teny automatika vao mivavaka ianao de izy no manao transmission directe makany amin'ny dada Yahova Sosoa, mandefa an'le teny mivantana makany tahaka an'io telefona io zany izy. Io zany manao telefona mampifandray ny olona anankiroa de ohatran'izany koa ny fanahy masina. Ka eto zany zay rehetra nametraka ny fanahy masina ivavahana de efa diso fampianarana démonie zany. De zay le trinité satria ao anatin'ny atao trinité jerevantsika am'zay izy de Andriamanitra telo zay ray ao anatin'ny fonosana Andriamanitra telo anatin'ny fonosana anankiray. Inge jerevantsika zay hevitra zay zali zay de zavatra diso zany. De eo ny fanahy masina zao fa tsy izy. De vaketsika ary ny fanahy masina raha ny rano zay. De ty zany zao ty zao hoe Andriamanitra de ray ihany. Io zao le didi folo io le didi folo hoe un seul Dieu, un seul Dieu. Ao anatin'ny teny commandement io de didi folo miteny hoe un seul Dieu. De iny am'izay zareo natsofiny ao anatin'ny doro am'izay ny Andriamanitra ray ty zao ny Andriamanitra ray ty tena zava-doza. De ty zany ny zanaka ty zao nanaovy anazy de ty ny fanahy masina ty. Ty zany ny fanahy masina de ty ny fils ty de ty zany ny père ty. Zao na hoe trinité ho an'izay tsy malala natambatra ao anatin'ny klasy-ny Andriamanitra anankiray de io ny proof mitandrina didi folo zareo. Ka raha misy miteny hoe zay tsy mitandrina didi folo io trinité io avy any amin'ny didi folo nge io efa vakitsika hoe Exodus 23 soratako tsara eto ambany eto io le to Exodus 23 io Exodus 23 na Exode 23 io izy io le to hoe mitandrana didi folo nareo. Ka raha misy teny zay tsy mitandrana ka io système mihitsy na to hoe didi folo le Andriamanitra nareo mihitsy tany de mipetraka ao anatin'ny rafitra didi folo zay na to hoe trinité. De hoe ny fanahy masina iditra fanahy masina tsika aloha de fany de efa diso izy io irany eo soa izy io anketsika hijery an'izay indray hoe ny zavatra irana ve de ivavahana raha ny tena marina. Oke jerevantsika hoe matoa izy ny irana de le ambany indika an'izay irako any amin'izao izy ny fanahy masina izy eo soa. Jaona toko fahinana ambin'ny folo vakitsika Jaona toko fahinana ambin'ny folo de amin'ny andininy Jaona 16:7 zany. Fa izao de milaza ny marina anareo mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy alao de tsy ho avy aminareo ny mpananatra fa raha mandeha kosa aho de irako aty aminareo izy. Eo zany de mahitsy be mihitsy ny teny hoe zany ny fanahy masina zany hoe ka ny rana ny teny izy. Ka raha zatra irana ve ivavahanao ny teny izy tsy azo ampitovianao amin'ny Andriamanitra ray izy ny dikan'izany satria ny dikany hoe ny ray ihany ny egalina ny fanahy masina satria ao nasamy anaty ino mo harona anankiray reo de mitovy ny valeurany sy ny grady ny dikan'izay. Nefa ny soatra masy eto miteny hoe na le zanak'Andriamanitra de naniraka an'le fanahy masina ka ahoana moa zany ny mahalehibe anazy ny dikan'izay tsy azo atao egalina amin'ny ahosoagna izy. De nao rehefa avantsika amin'izay ny teny Andriamanitra koa hoe ny mpaniraka de lehibe noho zay naniraka andreo jerevantsika indray zay teny zay aloha hoe ny mpaniraka de lehibe noho zay maniraka anazy.
vakitsika ao amin'ny Jaona 13:16 no vakitsika aloha zany. Jaona 13:16, Jaona 13:16 de miaraka mijery antsika. Jaona 13:16 dia teo nahita hoe ny fanahy masina irahana ka ao nama izy nataonareo ikekevala am'le naniraka anazy. Jaona 13:16 lazaiko aminareo marina de marina tokoa, ny andevo tsy lehibe noho ny tompony na ny iraka noho izay maniraka azy. Mazava be hoe ny rana de kely noho n'ilay mpaniraka. Ahoana nefa nataonareo fa mitovy izy ato? Eo ny soratra masina mazava be mihitsiny ahoanareo nefa mametraka nyity ato ty? Ho ny sary io nataonareo égal daholo izy telo reo, égalité parfaite reo, io égal rehetrarehetra reo. Izy rehetrarehetra reo de égal mitovy taona sika égal boribory ampovoany io ty. Eo mitovy reo anankitelo reo, même pied d'égalité zareo. Ahoana moa mampitombona zao sary nataonareo zao? Tena izy satria mametraka an'ilay ray hitovy amin'ny zanaka, le zanaka mitovy amin'ny fanahy masina, nefa ny atao hoe ny zanaka azy no maniraka ny fanahy masina. Efa tsy azo ekena zany zao égalité zao. Non 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 non, tande fo avy hatrany asiko mena be mihitsy eto ampovoany eto hoe interdit ny ataonareo. Non, aleo ataontsika volomparasy hita tsara izy am'izay. Non, mbola tsy hita, leotsika zaona ihany. Non, tsy azo ekena mihitsy ny hoe égal zany reo raha mio sary io. De andreotsika koa jery hoe na Yehosoa koa nge ka ny rainy leotsika jery an'izay hoe ka de lehibe noho ny rana, efa tsy mety mihitsy zany zay sary zay dika zay. Ao jerentsika kely karaka ketsika ato amin'ny teknisianina ato dasika vetivetiky jery an'izay tsika teny zay. Anometsika ny iny moa za fa tapako efa aveo aza taitrynareo. Mbola jery kely an'le tenitsika aloha fa be dia be izy ato. Maromaro ty fa aleo metsika daholo tokony sy andina hoe io zanak'Andriamanitra io ka ny rany. Zao raha vaketsika aloha vonoky dia mandeha de ampidirina am'zay. Ao tafiditra tapaka mihitsy danary mandrapahatonga ny telefony jevantsika le tokony sy andina zany de mijetrezaka tsika le hoe ny mpaniraka de lehibe noho ny rano. De hitantsika tso fa ny fanahy masina ny rany Yehosoa tsy mahazo atao égal zany izy dika zay hoe fanahy masina égal Yehosoa. Efa diso zao zay, tsy mety zany izy zanak'Andriamanitra io ataonao égal amin'ny fanahy masina de efa diso zay. Eny fampianarana diso avoakany Jesosy Jesoa iny nge tsy Jesus Jesus, fampianarana demoni daholo navoakany any aminareo any. Zany tsy mahaiza an'iny, mandika lalàna mihitsy le fampianarana. De mbola tsy tonga sainy ihany venao, mbola tsy hiala ihany venao hiala amin'iny satria fo mamono anao zao manipy anao any amin'ny elo de mbola tazoninao ihany zany sary zany. Za tena miteninao mihitsy sy ady hoe tonga ny fotoana navotana anao vonjeo ny fanahinao. Zay tsy tonga monjy ny ty nofinao ty fa monjy ny fanahinao. Izay no nahatongavan'izay ady ambasadorany Yehosoa meteza am'izay no vonjena. Azay na tonga nampianatra hoe aza mangalatra le fampianarana fa tsy mety. Tsy ho afaka eo mihitsy anao, tsy ho avitra mihitsy anao. Fa manaraka ny Yehosoa ihany ny fahendrenao de zao triko zao manaraka ny ziadianao satria ziadiano no ampianatra anao an'le fahatsarana de manaraka ny ziadiano no dikan'izay. Zay no izy zay. Ka raha iny teny iny zany de mahitsy be mihitsy ny hoe niraka ny mpaniraka de lehibe no le ny rahana. No zany zany tsy azo mihitsy novainao zay hevitra zay. Ka rehefa naniraka zany Yehosoa niraka n'lay izy lay fanahy masina de tsy azonao atao égal amin'ny Yehosoa mihitsy izy dikan'izay. Ary eto ndray tsika hita mihitsy hoe Yehosoa koa ny rahany ray lay dadany Yahava de tsy azonao atao égalité mihitsy zany satria lalàna ao anatin'ny soratra masina zany. Ny soratra masina mihitsy no miteny zany ka tsy azo atao mihitsy le izy. Misy olona gany reo amin'ny teknisianina.
Mbola miany teknisiana antsika fa ty mantsy tsy afaka mipita le sary fa de azavetsika foana zany. Zany hoe eo am'izay hevitra zay zany de mametaka mihitsy ny Soatra Masina fa tsy azonao atao mihitsy ny égal reo ka ho ataonao hoe ao anatin'ny pani anankiray dia miaraka ao izy anankitelo de hoe égal reo, laviny Soatra Masina zany. Ary zay no hoe tsy any Eosoa io fampianarana io, ka rehefa tsy any Eosoa, tsy an'le zanak'Andriamanitra tena marina, rehefa tsy an'le zanak'Andriamanitra tena marina de volona ndefanio. Jerevantsika am'izay tokoa le fampianarana marina amin'ny Soatra Masina. Rehefa nijerevana ny fampianarana marina teny Soatra Masina de tsy miexiste ao mihitsy le ina mo lay teny zany hoe ny fanay masina ina mo hoe ny ray égal ny zanaka de égal fanahy masina, tsy miexiste ao anatin'ny fampianarana Eosoa zany. Fa ny tao ara de hoe ny ray lehibe noho ny Eosoa de Eosoa lehibe noho ny fanay masina, izay no hitatsika ao. Mbola tapaka moa le telefona fa tsy haiko hoe ina ngany io la teknisianina ao. Efa vita satria tsy maintsy asehontsika amin'ny écran izy mba hitany olona amin'ny fampianarana mantsy zay, ka miany kely vetivety aloha zany tsika fa tsy afaka mandroso mihitsy tsika raha tsy efa vita io. Zay zany fanazavana fetsika foana hoe ahoana moa zany tsy azonareo atao mihitsy milaza ka mampitovy an'lay fanay masina hitovy am'le zanaka, ary tak zany koa tsy azo atao mihitsy koa hoe malakilaky hoe ny ray hitovy amy zanaka. Ikaingana fa tsisy mamenatra anao tsika ne aty amin'ny tanin'ny fampianarana mitondra olo milantilanty de tsy mahazo mitaraikiraiky tsika nahoary avetsika vakina kely zany izy ohatsika eto tokantrano lefa nambarako teo efa tafaverina moa zany ny lafin'ny teknika hatria nisy fatapahana teo de zany de roso am'izay tsika le tenin'Andriamanitra le hoe na io zanak'Andriamanitra io aza de ny ranorainy de izay no milaza fa tena tsy azonareo atao mihitsy mampitambatra anazy hoe égal zareo. De misy miteny hoe ka rehefa izy taty tany de zay no mahatonga anazy hoe kely fa rehefa miverina ambony izy mitovy ihany reo. Tsy rehefa tsika teo zany sary zany raha mitombony zany raha tsy mitombony. Vakentsika ary ny Jaona 13:17 aloha anefa tsika tsy kelikely maro mahatonga any am'izany teny tokony mila valiny zany. Fandriamanitra Jaona 3:17 Fandriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho am'izao tontolo zao hanameloka zay fa mba aminjeny an'izao tontolo zao. Mazava zany fa io Andriamanitra ray naniraka ny zanany. De tsika nefa efa nentina lalàna teo fa zay maniraka de lehibe no zay maniraka azy de lehibe no zay nirahany zafady indrindra. Ny mpaniraka zany lehibe no lay nirahana nandeha. Io zany zany de io Andriamanitra ray io zany lehibe noho ny zanany. Ray zay de mandray toko sy andiny daholo tsika le tokantrano any. Jaona 4:4-7 amoaka toko sy andiny maromaro mihitsy de mizay hitanareo mihitsy hoe tena mampiseho mihitsy fa tena kely io zanany io raha miolotra amin'io ray iny io tsy azo atao égal mihitsy ny zareo, tsy azo atao. Hoy Eosoa taminy ny aniko de manao sitrapony zay maniraka sy ny mahavita ny asany. Ny rany zany eto manao sitrapony zay naniraka zany hoe nisy naniraka koa zany Eosoa de ny rainy ihany maniraka anazy io zay. De vakitsika hoe Jaona 5:23 Jaona 5:23 mba hanajan'ny olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajan'ny ray zay tsy manaja ny zanaka de tsy manaja ny ray zay naniraka azy. Mazava be mihitsy eto zany teny fa ny rany ray mihitsy ny de zanany ty de ny lalàna nefa hoe ny zanaka de kely noho ny ray ary ny fanahy masina de kely noho ny zanaka. Ka ahoana moa zany le ray ono atao égal ame fanahy masina zay ray zay aloha raha ny lalàna zany de hitantsika mihitsy fa tsy mitovy mihitsy ny ray amy zanaka amy fanahy masina. Tsika ataotsika sary indray le izy aloha zao ny sary zao ny sary tia ny ray tsika miadana mihitsy le izy de mizay azonareo tsara. Io zao ny ray
izao ny ray ty imiditsy amin'ny zanaka indray tsika izao ny zanaka ty zanaka ary eto a ny fanahy masina fanahy masina moa tsy olona mba ataontsika tsarasara elo zany fanahy masina araka ny filarany de zao ny ray a lehibe noho ny zanaka zany de eto zany strictement supérieur amin'ny matematika zany de strictement supérieur ty io de ato par rapport amin'ny fanahy masina koa Yahosoa de strictement supérieur zao leo averina kely voatrany tsy maintsy i zany a strictement supérieur zany zany hoe ataontsika am'izay ny sary a ty dadany ty a toko eto ambany eto zany de mbo azonareo tsara izay eto ny ray a eto ny zanaka de eto ny fanahy masina de nalàna zany ataontsika fotsifotsy tia supérieur am'ty ty supérieur am'ty ahoana zany mahegalina an'io anankiray ao anatin'ny hoe telo zay ray ahoana mahatelo zay ray an'io zay no atao hoe trinité matsy nefa de hitantsika zao mihitsy ny lalàna fa tena ny ray lehibe noho ny zanaka de ny zanaka lehibe noho ny fanahy masina de ahoana moa zany lazaina fa ny ray egalina fanahy masina satria natao anaty pani anakay izy hoe egala reo mitovy reo zany atao hoe fampianarany démonie io ny profa fa avy any amin'ny démonie mihitsy le fampianarana hoe egalina reo zay différent de egalina mihitsy reo ataontsika eto ambony e différent mihitsy tsy mety hoe egalina mihitsy reo novinavina zany différent reo sary reo zany tsy mitovy reo sary reo noho zany fony trinité dikan'izay zany a amin'ny sary amin'izay fahitantsika tamin'ny soratra masiny teo a de efa fako eo zany afahantsika io sary io zany de ataontsika ny soratra am'izay hoe trinité egalina ataontsika ngeta be mihitsy ny izy faux doctrine du diable zany doctrine du diable zany du diable doctrine du diable io tsy izy io tsy avy amin'Andriamanitra io tsy misy Andriamanitra nyteny zany ray zay no atsika aloha hiakatra any amin'ny lanitry ny lanitra am'izay hoe ahoana am'izay ny zatra nisy tany amin'ny lanitry ny lanitra indray zay fahafatsika indray ty a de hiakatra any amin'ny lanitry ny lanitra indray ty de zao ny sary tao amin'ny lanitry ny lanitra tady atao keto ny sary de avakeko izy efa avy eo ty dada Iava mipetraka teo amin'ny sisa fiandrianana andeha manao sary a au ciel des cieux ty a ciel des cieux efa any amin'ny ciel des cieux zany tsika ndikan'izao de misy dada Iava mipetraka eto mazava ho azy a io izy io zany izy moa somary marron tena marina ny eto io zany izy père ty père ty père Iava io izy io de teto anoloana eto ny fanahy masina tahaka ny jiro mirehatra atsika lampy anakifito zany reto ny fanahy masina no Saint Esprit rehefa nandeha ny fivavahana
dia tsisy nivavaka mifanahy masony mihitsy ny mponina atao amin'ny lanitra ny lanitra fa tamin'ny dada Iavarery nivavaka ny nandeha. Donge jerevantsika izay Apokalipsy 4 tandeha jerevantsika direct mihitsy ny sary hitanareo tsara fa tsy misy zany nivavaka tamin'ny fanahy masiny zany ny tao amin'ny lanitra ny lanitra zany. Apokalipsy 4 eo jerevantsika ny ten'Andriamanitra reny faraparany ery zay andin'ny fasivy rehefa ketsika amin'ny andin'ny fahavalo hoe nanomboka nivavaka amin'izay ny tao amin'ny lanitra ny lanitra dia jereo ange ny zatra nalefany tamin'ny fivavahany ary ny zava-manana efatra dia samy nanana elatra eninavy sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrao anatiny ary tsy mitsahatra andramanala izy manao hoe masina 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 ny tompoandriamanitra tsy to lay talosy ankehitriny ary ho avy. Tsisy miresaka momba ny amin'ny fanahy masina mihitsy eo nankely tsy mba nandeha tany amin'ny fanahy masina mihitsy le vavaka nankely ary raha ny zava-mananaina hanome voninahitra sy ady ary fisaorana ho an'le mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana dia izay velona mandrakizay mandrakizay vetsika zany ny sary io izy io nanome voninahitra nyty ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ty zany ataontsika amin'ny soratra fotsy nakato dolodolo ny fanomezam-boninahitra nakato amin'ity dada Iava ty. Nakato dolodolo ny fanomezam-boninahitra io nataoko misy filesy io tsisy nakato amin'ny fanahy masina mihitsy ny fanahy masina zany zéro tsisy ato zany tsy andeha zéro ny ato tsisy nakato mihitsy le vavaka nankely arany tsisy nako amin'ny fanahy masina fa adresena ka reo amin'ny ray daholo ny vavaka raha tsika mahita tsara le teny teo fa kitsika indray mandeha nanome voninahitra sy ady ary fisaorana ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana dia izay velona mandrakizay mandrakizay ka le velona mandrakizay io le velona mandrakizay io ty tondrony eto ty ny velona mandrakizay io ambony seza io izy io le velona mandrakizay zany hoe ny vavaka zany dia nalefa tany amin'io izy moa tany amin'ny velona mandrakizay io araka ny sary dia jerevantsika amin'izay dia 10 dia akohaka eo alohan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana raha ny olona 420 an'ilay mipetraka eo amin'ny lohana seza fiandrianana iakohaka eo anoloana izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana zany eo amin'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana dia fasana an'ilay vavaka sy ny fiankofana ny olona 420 ka hivavaka amin'izay velona mandrakizay ary dia ny vavahana ilay velona mandrakizay fa tsy ny fanahy fitin'Andriamanitra aza zay dia nipiny satrobona ny olana seza fiandrianana izy ka anao hoe 190 ianao ny tomponay sy Andriamanitray nomendrika an'izay ny haja sy voninahitra sy ny hery fa ianao ny naharina zavatra rehetra ary no sitraponao na nisy azy nahary azy mazava be le teny teto hoe dia ivavaka amin'izay velona mandrakizay io izy io hitantsika io ivavaka amin'izay velona mandrakizay lay velona mandrakizay zany nanaovana ny fivavahana oka layntsika sary dia lefantsika ry dia soritako aminareo dia tsy hitanareo l izy oke layntsika sary mihitsy efa zay mihitsy moa ny mahazatra tsika ny teny izy ataontsika sary izy dia hita tsara mihitsy ny amin'izay dia izao le izy zao izy tia lay resako teo hoe hivavaka amin'izay velona mandrakizay io misy an'ity io zany noho ny vavahana hivavaka amin'izay velona mandrakizay zay ny voalaza ny soratra masina io hitantsika io lay dia ty velona mandrakizay ty io lay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana zany ake jerevantsika le zay hoe aiza zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana zay no tsika jeren'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana tsy hitantsony ato zany io izy io dia koka eo an'ilay zay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana lolona maritsika tsara mihitsy izy dia amin'izay nareo tena mahita tsara mihitsy hoe lay mipetraka amin'ny seza nge ty nandefasana vavaka ty sy nareo mieritreritra hoe io kohaka io sytsika marika indray ty izy ty dia koka aleo ataontsika menamena ihany dia koka eo alohan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana io indray re izy zay io
le ankofana zany de zay mipetraka tsy ndiko mihitsy ty zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana andeha ataontsika volomparasy mihitsy ny izy zany ty mihitsy le izy ty io lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana mihitsy eo ambony seza ty ny seza lay mipetraka eo ambony seza mihitsy noho ny vavahana zay ny voalaza soatra masina raha ohatra anao zany ka mijery ka araha am'izay sary zay zany de mazava be mihitsy ny fa tena lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana mihitsy ny a no ndresana zany zany hoe tsy ny vavahana ny fanahy masina zany hoe na de tany amin'ny lanitry ny lanitra aza de tsy ny vavahana ny fanahy masina fa tena ny alana mihitsy ny izy ka hoanao mo izy ny klasinareo Andriamanitra any aloha tsika de efa mahita mihitsy ny atsika aloha jerindray tsika Andriamanitra ny vavahana zay dodray jerentsika ny Apokalipsa 3:7 hoe Andriamanitra ihany ny vavahana ary eo ny voalaza fa tsy Andriamanitra ny fanahy masina zany. Apokalipsy 3:7 de jerefantsika 20 zafady Apokalipsy 26 jerevakeo de tisonay le teny de lasa mandika zatra tsy mety nareo eo jerentsika vetivetika Apokalipsy 26 zay misy vakitsika Apokalipsy 22 izy Apokalipsy 22:6 vakitsika am'zay izy 22:8 ny vakitsika azafady indrindra ho tsika any atokotany ary zao Jaona no naresina hitareo zavatra ireo ary rehefa naresina hita ao de nenkoka hivavaka teo anoloany na neo ahy andreo zavatra reo atra de ndeha ekoka eo io de nandeha ekoka eo alohana totrany anjely naneo an'ny Jaona andreo zavatra reo zany Jaona de ndeha ekoka izy eo amin'ny tongony de hoy ilay anjely hoe hoy ilay anjely tamiko tandremo aza manao an'izao fa mpanompo namanao ihany aho sady namany mpaminany raha ilanao sy izay mitandrina teny amin'ity boky ity Andriamanitra ihany ny vaovao mazava be io teny hoe Andriamanitra ihany ny vaovao oke ataontsika alaina sary nefa zay any moko mahendry anareo rehetrrehetra olombelona tonga saina am'izay nareo manaraka hoe aza manao zavatra fafa intsony zay de vakitsika am'izay ty jereo am'izay nge ty sary ty Andriamanitra ihany ny vaovao hitatsika mivandravandra be mihitsiny io raha vo Andriamanitra zany de tsy maintsy hivavahana zay mazava be io sary io hitatsika nefa n'le sary tarikatra mihina moa tary amin'ny bokyny Apokalipsy teo fa tsy ny vavahana ny fanahy masina zany fa atao am'le mipetraka ambony seza fiandriana ihany ny fivavahana natao aiza mihiny io eo am'le ambony lay mipetraka ambony seza fiandrianana ihany nandeha miankoka teo zareo miankoka eo lay alohanan'zay mipetraka ambony seza fiandrianana zany hoe le fanahy masina zany tsy ny vavahana mihitsy ny dikan'izao ka zay mivavaka tamin'ny fanahy masina zany de efa nanota sady zay mivavaka amin'ny trinité zany de mpanota le mitsipy makany amin'ny elo ianareo zay mahita sy mandeha io zany de miomana mihitsiny rehefa tsy hibebaky nareo tsy mampitahotra fa famariana nareo nge tea tsipy any amin'ny elo nareo ho any amin'ny fare mirehatra afy sy ny solo faranga nareo dozy nareo za tsy miraraha zany rehefa tsy miraraha zany aza makany amin'ny dokotera rehefa marary raha marina ny teninao de aza makany amin'ny dokotera rehefa marary fa matoanao mbola mitady-ponao fanafody sy fanasitranana matahotra anao zany no faty ka rehefa matahotra ny faty de meko anao ny vahaolana ny fanazavana lay fananao io matahotra ny maty io ny matahotra hoe raha maty de makany amin'ny elo ka mba avonjeo izy aza vononao ny fitiavatenanao fa mba avonjeo izy
mba aloha izy iverina am'le nanamboatra anazy fa anao nge miverina vovoka fa izy nge tsy miverina vovoka fa izy iverina am'le nanamboatra anazy ka raha ohatrany izy ka nanao rasy ty ty noho ny arany taminao de tsy maintsy makany amin'ny elo izy na tena tsy tia aza ty tena tsy maintsy makany amin'ny elo io fanahinao io rehefa tsy hovonjenao izy fa ty vovoka ty nofonao ty io miverina vovoka io tsy misy solution io ka zay no mahatonga na miteny hoe miverena ianao a amin'ny fahonjena ny fanahinao lay fampianarany eo soa no ka ranao am'izay ary io tsy azo ovaina io raha misy mitarika nefa tsy manana ny fampianarany eo soa le vo nyvaketsika teo de tsy manana n'andriamanitra izy tsy misy andriamanitra zany manao tony fafotom-pampianarana trinité to satria lazainy fandriamanitra ivavahana ny ray eto nefa milaza tsotramasina fa tsy ivavahana izy lazainy fa mitovy am'ray io fanahy masina io hitatsika nefa fa tsy mitovy am'ray novinanoviana mihitsiny izy fampianarana demonia ny zavatra namboariny natao mpitovinao amin'ny mpanamboatra anazy zany etaonareo mpanambany an'andriamanitra mihitsy zay manao an'zany raha ozany hoe zay tsy anao an'zany tsony a firy zay fampianarana efa diso zay tsy azonareo vana satria nareo nge fa tena zay le andriamanitra tsy izy ny tomponareo e mifahendrena mialamy io jesosy jesoa io a mialamy jesus jizasy de manatona ny ziady am'zay manatona nareo andao iaraka amiko any amy lanitrylanitra ho any amin'ny eosoa zay ny anton'zao fampianarana tsy hainareo olombelona zao tsisy nahaino ino ianareo e tsisy nafantatra an'io nareo zay ny mahatonga mbola mpianatra le monoteisme ndray hoe inona ndray le monoteisme anazavany indray tsika rehefa avy eo fa zao rehtsika eo de amy trinité aloha fa eto zany de hitantsika mihitsiny hoe tena tsy azo atao mihitsy ny mampitovy an'io raha io amin'ny fanahy masina nefa le trinitarisme eto hoe trinité de zay hoe ny ray any no egala zanaka egala fanahy masina de natambatra ao anatin'ny finosana anakiray izy anaty arona anakiray exemple anaty arona de hoe io le andriamanitra tokana sady marina hoe andriamanitra de ray any de hoe firy le isany eo anatiny eo telony eo anatiny eo satria hoe mitovy daholo nyreo de ivavana tokoa ny fanahy masina ny am'le trinité nefa ny eto ny olona tany amy lanitrylanitra mihitsiny a de ny zavaboary tao amy lanitrylanitra na ny olona efatra ambyroapolo na zava-manana efatra na ny eny reo rehetrarehetrareo zany a de tsy nisy ny vavaka tamin'ny fanahy masina mihitsy de ny fanahy fiton'andriamanitra fa tam'ilay andriamanitra ray lay mipetraka eo ambony fiandrianana irery any no ny vavahana zany mahafampianarany demonia ny le trinité de mbola nao ina ndray zany zareo ilaza ndray venjareo fa zay koa zao tsy amy trinité tso de zany mihitsy natao hoe te volomiteny mamitaka olona de tsy meny hatramy sandoka ny zay eny rehetrarehetra de sandoana tahoana mba mieritreta am'izay le mpivavaka rehetrarehetra mieritreta le mpivavaka rehetra ianareo zay milaza fa mivavaka rehetra mieritrareta ary manarahany ziady a manarahanareo andao iaraka amiko any amin'ny eosoa hoetiko anynareo tena tongako anynareo garantia 100% garantia 100% itondrasanareo makany ho any amy lanitrylanitra atsika efa be ny fahorina ny ainana teto a ok zay to am'izay ho any amin'ny eosoa de miadana sy milamina am'izay tsika neo amy fiainatsika tsika milamina tsisy korotatsaina intsony tsy misy fangiry firina ntsony fa tsisy miraharaha ntsony e kefa ho any amy lanitrylanitra kefa hoe ina ntsony mo raha itsika zao fiainana zao zay zay dao tsika hitindray tsika fanazavana anakiray indray iny moa zany de fa vita iny aloha hitindray tsika amy ten'andriamanitra anakiray hoe iza mo am'le sary de hoe sorotsika indray ara ty ina mo ty sary eto ty fa hoapotratsika indray ny zanaka efa sotrika hatrany amy fanahy masina satria efa tsy ilaina ntsony koa ty fanahy masina ty na ny fanahy fiton'andriamanitra zany satria anatin'ny klasin'ny fanahy masina ihany reny mbola nazavatsika ny any amy lanitrylanitra rehefa amy fotoana manaraka mbola tsy am'izao fa fampianarana aloha enona fa zany tena zava-dehibe ndotsika aloha ijery an'ity a zao de niditra indray ary ahosoa misy an'ity zatra tafitsy ty fa leo tsy manina fa de ty ahosoa nitsangana teo anoloanany ray ty ndray izy ty ahosoa ty nitsangana de alenga mafafatsika mihitsy le anina fa lasa ambony loatra de tsy mety fafatsika ty
ataontsika mitovitovy amin'ny satria ny amin'ny CLDC ny tantara mandeha manaraka tsatsika rehetra ny tokantrano any na ho any zay mijery internet io na ho any zay mijery télé sy meno amin'ny radio any io satria mandeha direct tao zany rehetra zany de ampidintsika ndray tia ny dada Iava taingany ambony seza fiandrianana izy izy zany seza fiandrianana ty de ito izy de mitazona boky izy ty de jereo ny apocalypse 5 io mitazona boky izy ataontsika mangamanga mihitsy le boky zany ty le boky ty nitazomina zao ty zany boky ty livre amin'ny teny frantsay boky amin'ny teny anglisy de tamin'ny voalohany zany teo am-pelantanany dada Iava io eto zany dia naprofy hoe ahoana moa no maharay an'io zanakeo amin'io rainy ahoana ny mahiray an'ireo de tsisy afaka ananka ty boky ty de aveo nefany ozy ny lolona tany amin'ny lantsilandro hoe misy maka io de hitantsika eo de avy teo nalain'le zanaka tokoa izy de tonga teto amin'ny tanan'le zanaka am'zay izy totsika mavomavo eto tonga teto amin'ny tanan'le zanaka le izy lasa teto amin'ny tanan'le zanaka ataoko lavitra mihitsy de am'zay hitanareo mihitsy hoe lasa nakaton'le boky lasana koa le boky de le teo an-tanany ray tsisy tsony teo lasa le boky nakato ary rehefa nakato le boky de tsy nisy tsony tato zany fa foana le tato zany solontsika ty de lasa nakato izy lasa repelan-tanan'le zanany am'zay le boky zany tamin'ny voalohany izy teo amin'ny telany ray aveko ndray mandeha le sary aloha aveliko le sary anakaiky tamin'ny voalohany izy teo am-pelan-tanany ray tamin'ny voalohany taontsika mihitsy ny sary de ty le ray teto amboniny nitazona boky io zany phase numéro 1 de nitazona boky izy teto ty ambany ty zany io izy nitazona le boky io de aveo moa ty boky ty lasa nakatikatry ty de sy teo am-pelan-tanany tsony ty sary ty zany ty ny sary faharoa ty ty zany ny sary numéro 1 ty ty zany premier plan ty de ty zany deuxième plan io zany ny faharoa lasa nakato zany de fa tena petraka ary rehefa niraisin'le zanaka le boky de tsisy tsony teo am-pelan-tanan'le ray ty ambony ty io tsisy tsony teo am-pelan-tanany leo mahasoroko ty fa lasa ohatran'ny lazanareo lasa takon'le numéro izy tsy takon'le numéro izy fa tsisy boky tsony teo am-pelan-tanany teo zay ny tena izy zay ty zany ny phase 2 tsisy boky tsony teo am-pelan-tanany de ataoko point d'interrogation ty izy tsisy boky tsony teo am-pelan-tanany zany fa ry lasan'le zanakary le boky dikan'izany hafa le mipelaka ambony seza fiandrianana satria tsisy boky tsony eo am-pelan-tany tsy hoekony hoe nanjavony izy mbola eo ihany tsy nanjavony izy fa izy eo ihany fa lasan'le zanan'le boky ka raha vao lasan'le zanan'le boky dikan'izany tsy anakiroa le Andriamanitra tsy anakiray le Andriamanitra fa io roa miavaka tsara io de ny ray sy ny zanany io zany ny Andriamanitra ivavahana satria ty Yehosoa ty koa de ivavahana de anakiroa ny Andriamanitra ivavahana de ny ray ary ny zanaka ary tena samy hafa ndray sy ny zanaka satria ilay boky zay teny am-pelan-tanany ray de efa tsy hentsony fa efa lasany zanany zay rehefa jerevana am'izay ny Andriamanitra ivavahana ny fanamasina tsy ivavahana ny Andriamanitra ray ivavahana firy ary Yehosoa zanany fe mba ivavahana zay rehefa ny tena petraka de aleo laitsika sary ty mba ivavahana ve io Yehosoa io aty tsara be ty sary ty de aleo tazomitsika mba ivavahana ve Yehosoa zanany de mazava be aleo soatra masina no antanetsika hoe Andriamanitra ve io zanany io sa tsy Andriamanitra de vakitsika tsara fa tena Andriamanitra io apokalypsia vakitsika ndray mandeha le apokalypsa teo
apokalipsy toko fa 5 a iny many ataontsika ato le famakina fa mantsarasa ela be le mivatibadika. Apokalipsy toko fa 5 a de mijery tsara tsika ireny tokantrano any. Toko fa 5 ary indro hitako fa indro nisy boky voasoratra tao anatiny sy teo ivohany voapetaka mafy tamin'ny tombo-kase fito teo an-tanakavanany mipetraka eo ambony seza fiandrianana. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery ny antso tamin'ny feo mafy hoe iza no mendrika manokatra ny boky sy amany tombo-kaseny. 7 ary tsy nisy tany an-danitra ny teteh tany na tany ambany tany nasokatra ny boky na najery azy. Io le nyteneniko teo hoe tsisy afaka nasokatra n'le boky mihitsy ny olona na afaka nijery azy. De 7 de nitomany mafy aho satria tsy nisy hita mendrika hanokatra ny boky na hijery azy. Ary ny anakaiky tamin'ny lolana no tamiko hoe aza tomany indro liona avy amin'ny firenena Joda dia ny solofiny Davida no efa naresy ka hanokatra ny boky sy hamany tombo-kaseny. Io zany hoe izy ny andeha haka ny boky de hanokatra ny boky io zany dikan'izay. 9 ary hitako fa indro teo afovoany seza fiandrianana sy ny zava-maneno efatra ary teo afovoan'ny olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono na natandroka fito somasy fito de ny fanafiton'Andriamanitra ny rano nakany amin'ny tany rehetra. De 7 de io zany le hoe nitsangana eo soa teo amin'ny ateza moa teo amin'ny io zany io le nitsangana izy io mitazona le boky mangamanga io izy zany io le eo soa io izy zany ataontsika hoe zanaka zany ty io le zanaka. Io le zanaka de ty le ray ty eo amin'ny tainginy ambony boky io tainginy ambony seza io le ray io zay. De tiantsika am'izay le teny zany. Ary rehefa nandray ny boky izy ny zava-manana efatra sy ny olona 7 teo anatreny zanak'ondry sady samy manana nokanga sy lovia volamena fentiky ditika azomanitra izy de avavaka ataon'ny olona masina izany. Zay zany hoe ny ankohaka teo anatreny zanak'ondry zareo ary ny vavaka mazava be hoe ary de ny vavaka de vavaka ataon'ny olona masina zany. Zany hoe ataontsika sarinay zany io sary ty moa tsy mety lehibe azy ty fa ataontsika leota letsika sary kely fotsiny izy de voatoranareo indray le teny eo de tsy hitanareo ny tokantrano any le toranareo mihitsy le teny zao le teny zao dia de zao le teny kohaka ny ankohaka teo anatreny zanak'ondry io ny ankohaka de ile hoe dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Mivavaka zany izy dikan'io io zany milaza fa ny vavaka teo anatreny eo soa ny loolona 7 sy ny zava-manana efatra tao amin'ny lanitry Andriamanitra izany sa tsy Andriamanitra ny dikan'izao mazava be Andriamanitra izy ny dikan'izao zany. Alefantsika moa zany fa ty fa mazava iny ho antsika zay nijery teo hoe Andriamanitra zany eo soany dikan'iny. Azontsika arahana maso tsara ny fampianarana am'izay efa nametrahako an'azy ka eto zany ny firy ny Andriamanitra ny dikan'izay rehefa nijerevana am'izay sohatra masina araka ny famarihana de avetsika tsara ny sary isan'ny Andriamanitra zany de mazava be ito izy ito anankiroa ny Andriamanitra araka ny zao sary zao anankiroa izy ty ny voalohany ty Andriamanitra ray ty tsy hita lasa leo ataontsika ty somaro mangamanga ty ty le Andriamanitra ray toko karekare de ty ny faharoa ty reo zany le Andriamanitra ivavahana dada Iavaray ary le zanaka Yahosoa faharoa zay. Ka rehefa nijereva tika ny soratra masina satria miavaka tsara nge ndray sy ny zanaka io de le zanaka Andriamanitra efa misaraka tsara amin'ny dadany ary le dadany Andriamanitra izy io misaraka tsara io firy ny Andriamanitra zany mazava ho azy roa ny Andriamanitra. Avetsika sary le izy zany de avetsika sary am'izay izy mianaka ty ny rainy ty le dadany mitazona n'le boky izy io efa tsy ny ampelatany moa zany le boky zao
tiandray zay Andriamanitra Dieu dikany totsika Dieu eto zao. Ary eto kosa ny zanaka izay mitsangana satria izy mianaka mitovitovy ihany izy. Ty koa ny zanaka dia ny zanaka kosa ny mitazona boky mitazona le boky izy ty le boky iny ampelantanana iny izy koa nefany Dieu koa izy izy koa dia Andriamanitra Dieu koa izy araka ny lalàna teo hitantsika teo. Dieu ato firy zany nombre en Dieu zay nombre en Dieu égale nombre de Dieu égale nombre zany anankiroa mazava tsara. Dia ny ray sy ny zanaka izany zanaka ty toko mangamanga izy mba amizay miaraka amin'ny boky io zanaka. Ny famarinan'ny soratra masina zany dia mahita tsara fa roa misy any Andriamanitra ary misaraka tsara dia ny ray io izy hitantsika io ary ny zanaka. Noho izany rehefa fezina diso ny trinité ary tena fo mihitsiny satria rehefa hita tany amin'ny lanitra ny lanitra mihitsy ny sary ho hita tsy hoe tetỳ tany na taiza fa tany amin'ny lanitra ny lanitra efa tany amin'ny lanitra ny lanitra mato ny boky ny apokalypsy io tany io fahitany io no naseho dia ny zahatra ny seho tao amin'ny lanitra ny lanitra dia hita mazava mihitsiny fa nisan'ny Andriamanitra zany dia anankiroa dia ny ray izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana izay nitazona an'le boky io izy hitantsika eo tsara mihitsiny izy ty. Ary ny zanaka dia ny zanaka ny avo indrindra zanaka ny dada Iava io ihany koa Yahosoa dia dika zay firy isan'ny Andriamanitra hitantsika eto amin'io sary io roa ny isan'ny Andriamanitra ary misaraka tsara dia ny ray sy ny zanaka dia mazava zany fa ny fampianarana tena marina an'Andriamanitra zay hita tao amin'ny lanitra ny lanitra dia anankiroa misaraka tsara ny Andriamanitra. No zany tena diso tanteraka mihitsy le trinité hoe tokan'Andriamanitra dia olona anankitelo ny ao anatiny ao. Zany vao may tena zava-tozy fampianarana avy any amin'ny démonie mihitsy zany fa eto hitantsika mihitsiny fa ny ray dia lehibe noho ny zanaka io izy io ary misaraka tsara ny ray sy ny zanaka io izy io firy ny Andriamanitra dika zay roa zay le Andriamanitra misehosehatra ao anatin'ny tsy rafitra didifolo intsony. Ary raha vao misy milaza fa mitandrina didifolo dia tsy maintsy ray io Andriamanitra io na tena tsy tiana tsy maintsy mipetraka ao anatin'ny trinité izy na tena tsy tiana zay ny hoe fampianarana avy any amin'ny démonie satria io zanaka io koa ngefa Andriamanitra nefa izy kely noho n'io dadany io ka rehefa tsy hitan'ny olona tsony zay naovana an'izy dia nampidilo anatin'ny harona anankiray anaty mpany anankiray dia natambandreo dia lazany hoe telo zay ray zay avy any amin'ny devoly zany zay ny fototry ny maratsy an'io didifolo io mamono olona mihitsy io zareo nge zao miteniteny foana be zao verenako amin'izay le teny hoe raha misy mampianatra nefa tsy mitondra ny fampianarana io sao dia tsy ao io Andriamanitra io fa zay manana ny fampianarana ihany no ny fampianarana Yahosoa no manana ny ray sy ny zanaka io izy io ary ole zao rafim-pivavahana sy fampianarana avy any amin'ny Yahosoa zao dia zao no mahatonga ny olona atao amin'ny Yahosoa rehetrarehetra afaka ny fahotana ary tsy mahay manota intsony anjarana amin'izay no manatona ny Yahosoa amin'izay no miaranao ny ziady azy hitanao zao ziady ahano nanako ny raha ny Yahosoa sy dada Iava hampianatra anareo ny marina zao hitanareo zao miraha soanao tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra mivavaka sika amin'izay fampianarana zay ary haino manaraka andrayntsika aoriana. Sotra betsaka dada Mara Iava noho ny amin'ny teny sy ny fampianarana tena soa indrindra ny fampianaranao mamaly vavaka dada Mara Iava ary mamaly antso taio ny teny sy ny fampianarana ary aoka iseho ny voninahitra ao arovo zao fanambarana izao arovo ny teny rehetra avy any aminao hitondra soa amin'izay rehetra miainanao zao fampianarana izao dia fanasokafanao ny sain'ny olona mba hibebaka izy ka ho sitrana ziady tena maniry mafy mba hovonjenany io azany mahatonga na mangataka ny fanainao masina tena hiparitaka manerana n'izao tontolo izao hisitona ny olona hiverina sy hitodika ho any aminao dia hiantso nyzay rehetra voantso sy voalahatra ho any amin'ny Yahosoa ho valin'ilay ranalatsany sokafiny sain'ny olona mba tena halala amin'izay izy dada Mara Iava voninahitra anao mandrakizay
amin'ny anaranao Iahosoa ko an'izany vavaka rehetra izany. Halleloia, amen. Dia mirahasotsika rehetra samy tenao soa indray ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana, larana faharoa ambin'ny